zay ny makasika ny vaovao fa momba ny fahatapahan'ny herinaratra amin'ny alalan'ny délestage kosa indray dia tsy amin'ny alalan'ny fandorana fotodrafitrasa no tokony anehoana ny fahatezerana raha ny nambarany ministry ny angovo-mpisolo-toerana tsy ny tany farafangana ihany moa no nisy ny olana teo amin'ny famatsiana izay herinaratra izay fa tamina toerana maro no nanerana ny Madagasikara efa nisy ny fepetra no raisina fa voafetra ihany eto manana ka tsy maintsy no tsinjaraina izany. Misy zany tamin'ny faran'ny herinaratra teo fandorana ny bureau tao farafangana bureau ny JIRAMA mariko eto fa bureau le izy zany hoe antota taratasy mikasika ny JIRAMA ny ordinateur nisy ny antota nisa sy ny antota-kevitra ny JIRAMA ary nisy ihany koa coffre zay nisy nangalatra ny central zany ny famokarana dia tsisy nikitika ny zavatra voalohany tokony ambarako angamba dia hoe isika tsy mankasitraka ny fanehoana fahatezerana amin'ny fandorana fananam-panjakana ary tsy mankasitraka ihany koa ny fanehoana fahatezerana mangalatra ordinateur sy mangalatra coffre na zanatsy zany nisy olana nisy eo tamin'ny faran'ny herinaratra teo tsy teo farafangana ihany nisy tany Majunga nisy tany Bebatanana nisy ihany koa teto Tananarivo tamin'ny quartier vitsivitsy ny fanapahan-kevitra ndraisina zany ary ny fanampiny ministère ny JIRAMA dia arakaraka ny olana amseho tany faritra Atsinana Diego ohatra ny olana tany dia tsy fahatongavana ara-potoana ny approvisionnement tsy tonga ara-potoana zany gasoil dia voatery tsinjarana dia zay ny olana tany Diego va olana moa mazava loatra dia ny fanatsarana zay approvisionnement zay satria ny gasoil mamatsy any Diego dia miainga ny Tamatavy mamakivaky ny Tananarivo dia mamakivaky ny lalam-pirenena iny zay vao tonga ny Diego ka raha misy fahatarana eo amin'ny elan'izay dia zay natonga ny tany Diego manokana ny olana ny vahaolana maika indrindra ngamba dia ny fanatsarana zay fomba anafanganana zay approvisionnement zay nisy eo tany Majunga ihany koa dia mitovitovy amin'izay ary ambony zay nefa dia nisy milina simba efa namboarina izy amin'izao fotoana zao ary efa miverina amin'ny laoty ny tao Bebatanana dia le milina mihitsy no simba dia nandefasina groupy zay natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sabotsy teo ny any farafangana efa alefa andalana le groupe makany fa tsy nandran'izany moa ny olona tany voafetra ihany na dia zany eto ampelantanana ka tsy maintsy tsinjarana araka zay mamaiky azy fa minomba hoe ny fandorona le bureau ngamba dia averiko ihany efa tsy antsona ngamba tsika rehefa tesitra dia andoro faranam-panjakana satria na tiana na sy tiana tsy maintsy averina amin'ny laony ihany le zavatra maireny dia mbola vola amboniny karaha nisy ihany le vola amboniny tsy aleo vola atao amin'ny zavatra hafa.